tsy mitaza-potsiny manoloana ny fahatarany rotsakorana ka tsy hahafahan'ireo mpamokatra mamboly vary amin'ny faritra vitsivitsy ny fitondram-panjakana fa manao ezaka be amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianarin'ny jono mba izorana ho any amin'ny fampitomboana ny vokatra ahatrarana ny fahavitatena rabary. Efa hiatsara raha teo ny rotsakorana ao anatin'ny ity 3 volana voalohany ity raha ny nambarany teonivon'ny famantarana ny toetrandro. Afaka manenjika ny fambolem-bary araka izany ireo mpamokatra raha mampiatra sy manaraka ny teknika mifandraika amin'izany. Avy zany zay ny rotsakorana ary ho tsara na mihoatra ny mahazatra zany ny rotsakorana amin'ity 3 volana voalohany ity. Ina ny dikan'izany ho any aty amin'ny sehatra ny famokarana mila afaka manenjika zany tsika izao manao ketsa ary manao an'izay mamafy vary zany de manao ketsa faran'izay ingana. De teo zany zao nambara hoe mba ampianana le faharetana zany de afaka atao tonga dia atao tomboka avy hatrany zany amin'le tanimbary le vary de tsy manetsa tsony apokosehana daholo zany teknika maro isan-karazany. Ary ministera de zay le nambara farany teo dia ny fampiraharatsika tamin'ireo mpamatsy voly isan'izany Banque Africaine pour le Développement na ny BAD dia anampy atsika izy zany amin'ny alalan'ny tetikasa fanitarana ny faritra zay esan'ny tetikasa Progermo raha faritra Bonglava sy Moromani fotsiny manokana ho an'ity resaka vary ity zany dia rehefa ny fampiraharaty amin'izy ireo dia hitatra any amin'ny faritra valo hafa amin'izao fambolena vary be izao zany ny tosika atao amin'izany. Ao anatin'izany ny famatsiana masomboly zay le natao hoe masomboly aingam-piodina na mamokatra be, famatsiana andreo lay anampamokarana toy ny zezika ho an'izay mila an'izany, ny fanarenana ireo fotodrafitrasana ireo lay lakan-drano amin'ny alalan'ny asa tana maro ary indrindra ihany koa zany ny fanaraha-maso akaiky amin'ny alalan'ny fametrahana teknisianina antsoina hoe brigaderie spécialerie aina anivon'ireny faritra mamoka bary reny mba tena akaiky de akaiky tokoa andreo mpamokatra zany ny fanetanana sy ny lafiny ara-teknika satria tena mila manao ezaka be zany mpamoka bary amin'ity zay afaka mamokatra mba tena hiakatra zay tahamokatra zay le tanjona mba mety afahatsika mameno zay mety ho banga vokatra zay lay tsy fahampiana teo amin'ny rotsakorana zay tany am-piandohan'ny tampambolena. Zay koa eto niveau ministère de efa nanapa-kevitra fa manomboka zao zany de isaky ny faritra rehetra commune sy ny district mamoka bary de misy ny fakana ny vidim-bary ny atsena isan-kerinandro ary alefa mivantana ty amin'ny ministère zany de ho avoakana aminareo amintsika rehetra hoe any amin'ny faritra toy izao de zao mividin'ny vary kapoka ao anatin'ilay ataontsika hoe observatoire du riz moa zany anaovana an'izay zany hoe mba hisiny mangarara tokoa zany na ho an'ny mpanjifa na ho an'ny mpandrarah ao anatin'izany sehatra zany mba tena anana ny antotam-baovao ara-potoana sy tena izy hita eny atoerana zany tsika. Zany rehetrarehetra zany ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana mba hampitoniana ny ahiah hoe marina misy ny fahavoazana fa tsy reny akory no taratry ny fambolem-bary eto Madagasikara sy mety ho taratry ny voka-bary amin'ity taom-pamokaran'ity fa atsoaty zany tsika any amin'ny volana mars any zay vao tena afaka manamarina raha sanatry mitoy ny tsy fisian'ny orana tsy fahampian'ny rano antsika zay vao afaka tena miteny sy manamarina hoe iena atraiza ny voka-bary eto raha iena ary hitombo atraiza ny voka-bary eto raha hitombo amin'izay fotoan'izay. Fa amin'izao antsika androany zao zany aloha de hoe aleotsika aloha tony fa tsy mbola tafiditra anatin'izany hoe ho sahirana arabary zany tsika raha ny zava-misy iainantsika sy reny antotan-kevitra sy antotanisa zay naseho antsika teo reny no resahana.